Kafalina reto klasy topovavy no iarabanantsika rehetra manaraka ny fambalambavao eto amin'ny On Air TV o amin'ny ity alina ity. Ny ontsipremavaotsika ao amin'izao alina izao. Indoary ny lohatenim-bavao. Miantso ny fitoniana eto amin'ny firenena mialohan'ny etehana ny fifidianana ny ray aman-dreny mijoro androany. Ankoatr'izay, nambaran'izy ireo ihany koa fa manjaka ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly ary miakatra ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Manohana tsy misy fepetra ny kandida laharana faharoa ambin'ny folo Hery Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny vondrona VMMR. Ny sabotsy lasa teo izy ireo no nambara izany tamin'ny fomba ofisialy. Namelabelatra ny votoatin'ny lalàna mifehin'ny fifidianana izay ho totosaina eto Madagasikara tamin'ity androany ity ny CENI tamin'ireo mpisehatra momba ny fifidianana. Faritra maro eto an-drenivohitra no ahitana fahatapahan-drano amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, maloto ihany koa ny ranon'ny Jirama. Mitaraina araka izany ny ireo mponina. Ny CSS tato ato ny trangana tsy fandriampahalemana teto Antananarivo renivohitra. Miantso ny fiara-miasa ny rehetra araka izany ny mpitandro ny filaminana. Izay ny lohatenim-bavaoantsika ny ontsipremy amin'ny avy hatrany. Ny vaovao ara-tsosialy no anokafantsika ny fiarana ao amin'ity alina ity betsaka ireo faritra izay hiara-ny fahatapahan'ny rano eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra ny amin'ny faritry Tsiadana iny izay efa ho 3 volana izay no nisin'ny fahatapahan'ny rano ary misedra izany olana izany isan'andro efa nisy ihany ny fampahafantarana izay nataon'ireo mponina teny anivon'ny orinasa Jirama saingy mbola misedra an'izay olan'izay izy ireo hatramin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadidina makasika an'izay Tantely Raben'ny lalana sy Tiavana Rakotondina. Na dia teo aza ny fiantsona ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny orinasa Jirama mikasika izay fahatapahan'ny rano izay dia hatramin'izao dia mbola mitohy hatrany ny olan'ny mponina amin'ny tsy fahazahoana rano. Efa 3 volana teo no niaretan'ny mponina ny fijalianan'ny rano araka ny fitarainan'ireo mponina. Raha ny nambaran'ny tompony andraikitra teny anivon'ny Fokotany dia efa nisy ny fanangonana soni teny amin'iny Fokotany iny. Rano tena olana be satria tapaka foana maraina amin'ny fito dia efa tapatra ny rano misy ary amin'ny 5 sasany ny olona dia efa tsy mahazo rano. Isan'andro ve izay sa matetika mihitsy ireo borina fontaine rehetra ohatra drahoana fa limodimy. Misy ary ery ambony ery tena tsy mandeha mihitsy tontolazovina. dia ny tontolo andro ve izay sa hoe izy misy miverina izy fa amin'ny ora tsy indray zao amin'ny atoandro vony efa tsy hita an'ilay fontaine indray dia tontolazovina tsy mandeha mihitsy. Dia maraina ny olona amin'ny 5 maraina dia efa eo. inona ny ansoava Ny andro avataonay zany tena mijaly loka amin'ny rano tena mijaly tena eto izao lasa miverina any amin'ny fatsakana ny olona satria ety be fatsakana dia lasa miverina mikarana fatsakana ny olona zao satria mijaly rano. Mijaly ny mponina amin'ny fangalana rano ka eny amin'ny lava-drano ny sasany no maka ary misy aza ny mandeha amin'ny toerana lavitra mihitsy. Mahatratra 500 ariary ihany koa ny bidon-drano raha toa ka 30 ariary izany isan'andro. Ny lamba sasany etsy an-dany dia lasa mialin'andro noho izay tsy fampiny ny rano eny an-toerana izay. Ny olona tsy afaka aminany iny moa efa tsy miandro maraina be indray dia dridray arakaraka dridray amin'ny 3 arakaraka ilay fatapahana zany fazana maraina. Indray tsy be da be bidon le tsy mahazo amin'ny maraina dia amin'ny ry. Tsy mety tany amin'ny heriva dia tamin'ny fomba tsy mety fo maraina. Dia aiza zany ny olona no mitady rano zany Dia amin'ny basety amin'ny saika isan'andro ve isan'andro mihitsy fa ankoatra ny lahady izy tsy tapaka. Le rano hiakatra dia amin'izany efa misy mieritreritra nampiakatra hoe ampiakarina fa ho 20 indray ny bidon nefa ny afaka foana le rano. Dia inona ny vahaolana zany tokony mahaolana Jirama satria tena mijaly aloha amin'ilay rano. Raha indrindra hoe ho ampiakarina ho avidy rano dia vao may olana azy. Dia nefa ny rano no tena fototry ny aina zany. Jiro zany iny mba afaka hoe misy labozia fa le rano tena problème. Lamba sasana zany ety rapitso maraina vao kobanina satria tsisy rano. Tsisy rano dia tsy maintsy rapitso fa ny rano le izy tsy maintsy zakaina
nefa ny tokony tsy hiakatra le izy fa le rano efa tsy mandeha dia ianao zany mijaly amin'le rano dia hiakatra tsy hoe hiakatra ohatsinina indray le rano. Andrasana noho izany ny fandraisana andraikitry ny orinasa Jirama manoloana izao olana mianjady ny fokontany tsy adana izao. Tena moa ny mampafanaratsika fa dia mandeha mivantana amin'ny tamarotra serasera Facebook sy amin'ny page YouTube amin'ny fampalalam-bavao amin'izao fotoana izao eo amin'ny YouTube dia ny page On Air TV ary amin'ny page ny Facebook ihany koa dia izay On Air TV izay eo amin'ireo maresaka politika kosa dia i La France sa i Madagasikara no tiany Andry Rajoelina ambara ao anatin'ilay hoe par amour de la patrie to an La France foana mantsy ity farany no misehoseho rehefa maneho ny fitiavan'ny tandrazany fa rehefa tonga eto Madagasikara kosa dia saika fampitehana sy fandrovana alana fandropana fananan'olona no ataony eo any koa ny endrika izay fanonganam-panjakana hatrany no nataony teto Madagasikara. Andeha horantsika ny fanadidina makasika an'izay. Tany Paris no natolotry Andry Rajoelina ho fantatry ny vahoaka malagasy ny vina ampandrosoany any Madagasikara. Ary mbola tany ihany koa no navoaka ny ho an'ny malagasy ny boky ny tantarany ny fitiavany amin'ny tanindrazany. Fa tanindrazana izy aloha i Frantsa sa i Madagasikara. Atao miaingana pita avokoa mantsy ny zavatra rehetra ho an'ity kandida ity. Hatramin'ny fanonganam-panjakana nataony Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 ane ka niainga tany tanindrazany tany. Vavolombelona nanaprofo izany ny fitantarany Didier Ratsiraka ny nanantonany Frantsay azy. Anampy any Andry Rajoelina nongana ny Marc Ravalomanana. Aleo iverenana mihitsy ny tantara sao misy manadino. Mbola ny Frantsay ihany anie ny angavy anampy any Andriamatoa Rajoelina analany Monsieur Ravalomanana. Vavolombelona zany ny tenako tao Villa Madrid. Fa zao ny fanarahana miala Andriamatoa Ravalomanana fa tsy misy mandatsa-dra. Ary rehefa vita zay anao transition concertée. 14 mois, 18 mois maximum. Ny olona nanao coup d'état tompoko dia tsy mahazo milatsaka hofidiana ary tsy mahazo organiser élection. Zavatra ny soniaviny zany ary anisany nanao an'io zay mbany président Bouteflika tany Alger. Ka rehefa nanaiky an'io anao niditra amin'ny SADC anao dia tokony tsy maintsy manaraka ny lalàna amin'ny fehin'ny SADC sy ny fehin'ny Union Européenne sy ny ACP. Ka noho izany Andriamatoa Ravalomanana ary Andriamatoa Rajoelina tsy habilité mihitsy, tsy tokony nanao fifidianana, nampanao fifidianana na nilatsaka hofidiana. Par l'amour de la patrie ny lohatenin'ity boky ity ary amin'ny fiteny frantsay manontolo dia faleriny mpanoratra fa nilahatra be ny vazaha amaky ny tantarany. Mila marinina eo anatrehan'ny vazaha mantsy ny hoe nataony hoe fitiava-tanindrazana no nanosika azy anonga-panjakana tamin'ny taona 2024 fa tsy hoe noho ny famporosiana nataon'ireo vazaha sy noho ny tsy fahazakana ny zava-nisy nataon'ny fitondrana Ravalomanana tamin'izany. Dia fitiava-tanindrazana ve no iantsona ny fandrobana fobe nisy eo ny fa 7 ny volana janoary tamin'ny taona 2024 ilay nantsona hoe alatsinainy mainty. Tsy mbola nisy fandrobana tahaka iny niseho teto Madagasikara. May, potika, rava tao anatiny indray mpimaso ny fananan'olotsotra na ny orinasa na ny trano fivarotana na ny trano fiasana izay fananana noharina tanatin'ny taona maro. Fa tsy izay ihany fa ny may, potika, rava koa ny fananam-bahoaka. Fananana sy tahiry embonana ny televiziona sy ny radio-pirenena. Grobo rano no karamaina lafo be hitarika olona androba isaky ny toerana efa voafaritra meloa. Dia teo amin'ny zoom teo amin'izay zay na eno. Le izy moa zany mariako mihitsy fa misy andian'olona mitarika reo olona le olona zany le tena le olona le mandeha manao an'le mitaritra letana tsy safa misy andian'olona eo amin'ny 20-30 lahy eo foana aloha manomboka an'le izy. Zany hoe zalamo mamaky an'le izy dia manaraka amin'izay ny olona aveo ary izy mamaky amin'izay hoe
arivo ny lohandoha mpisorona mpiara-dia tamin'ny Andry Rajoelina dia ny hoe mba amparefo ny fitondran'ny India Ravalomanana dia tsy maintsy manao accusation, tsy maintsy manaprofo hoe Ravalomanana criminel, izany hoe tsy aomby ity tolona ity raha tsy misy ny raha latsaka. Dia niara-nahita ireo tsy mana-tsiny notariana ataka an'ireny omby novonoina ireny ankeny Ambotsoroatra izay faritra mena. Mireharehery Andry Rajoelina fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Teny ao anaty baiboly io, teny natao an'ny kristianina ny ovafo ary ny aiky ny eloka vitany. Olona baikony ny fitiavana ve dia mahavita manenjika, manala mombamomba azy tsirairay avy ary ny anarana misy ny tranony. Inona moa no tiana tongavana amin'ny famoahana izany ho hita vahoaka? Sa efa mampirisika ny vahoaka anao ny tsy fanao? Olona baikony ny fitiavana ve dia tsy mahatany faneho-kevitra na kihana na fanoherana nefa dia izy no lony tarika ny mpanohatra ny fitondrana Ravalomanana? Olona baikony ny fitiavana ve dia manamary tena sy tsy manaiky diso na dia hita sy voaporofo zao azy? Asa fitiava-tanindrazana ahoana re izany nifona tamin'ny tsy noho ny fanapotehana ny firenena na ny afaran'ny herinandro lasa izany tazana ao ihany koa ny antoko politika natiora izay mitovy fomba fijery sy tanjona amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina, tanjona ny ampisandatra ny firenena ho hiatrany ity fivonana ity ny sabotsy lasa teo ka natonga azy ireo anohana tsy misy fepetra ny ity kandida ity. Tapa-kevitra ny VMMR, tapa-kevitra reto association izay fihaizan'ny lalàna tambatra anankiray Orano sy Vary miaraka amin'ny kandida laharana faharoa ambin'ny folo dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Noho ny crise lava reny teto Madagasikara na firenena voasazy ihany koa Madagasikara no sady nanjakany kolokaka tsy nisy fanatsarana ihany koa na fotodrafitrasa na sosialim-bahoaka. Anatony fitondrana tratra marina ny tavozavoza tompoko ka la tratra sendrany lainga tsara tonga anay nanapa-kevitra hiara-dia aminy hivondrona anankiray hanohana amin'ity fifidianana 2024 ity. Ijoro araka izany ny VMMR hiaro ny ezaka rehetra izay efa vita ary nambaran'izy ireo fa mila tohizana izany. Eo amin'izay setry ny politika izay ihany dia ho fanatsarana ny alalam-pifidianana teo aloha dia nisy moa zany ny fanatsarana ny fifandraisana eo anivon'ny CENI sy ny ACC eo ihany koa ny fikambanana politika ka novela-bairana tamin'izy ireo tamin'ity
androany ity ny mahakasika izay lalàna amin'ny fifidianana vaovao izy ity moa dia ho ampiasaina mandritra ny fifidianana eto Madagasikara. Anisany nandray anjara tao anatin'izany ny OIF teo ihany koa ny firaisan-mom-pirenena izay anisany vondrona misehatra moa eo amin'ity tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara ity. Aritra mandritra ny 3 andro moa izay famelaberarana ho ataon'ny famela-pirenena maleo tena misana ny fifidianana amin'izy ireo izay nanatra izany izay nita sy hoalalaina teo amin'ny sariny rivo Rakotandena. Efa nanomboka ny volana Mey tanjona araka izany ny amin'ny fifidianana ny tena tsarana izany ka ahafahana miara-mandroso ny fifidianana izany indrindra no nahatonga seny nanao ny famelabelarana momba azy io tamin'ireo mpisehatra momba ny fifidianana. Rehefa vita ny fifidianana anankiray dia manao rapport ny mission d'observation électorale ry zareo no mirelevé ny lesoka rehetrarehetra hitany tao anatin'ny fifidianana zany dia a partir an'iny zavatra iny zany no mieritreritra ny série zany hoe inona no azo raisina inona ny zavatra azo atao amin'reto zavatra reto dia nisy ezaka natao zany tamin'ny 9 zany nametrahana recommandation isan'ny tokony teo anaty gouvernement zany atongavantsika zavatra zany avy any miova daholo zany zao ny cadre légal le lalàna teo aloha zany zao efa maty fa lalàna vaovao zany zao ny fehezatsika ny fifidianana dia rehetrarehetra mihitsy zany no jerevantsika hoe ahoana ny fomba. Manoloana ireo fanarahana-dalàna ataon'ny kandida sasany toy ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana sy ny fiantsiana ady amin'ny tambazotran-tserasera rehetra kosa dia nanambara ny filohan'ny seny fa tsy manana fahefana ny filatsan-kodiny kandida izy ireo. Ny ACC no manana fahefana hanao izany hoy ny seny. Tokony hanana fahamendrehana kosa nefa ny kandida tsirairay ary azo lazaina fa hataratra ny fitondran'ny firenena sahady ny fihetsiny tahaka ireny izay maneho ny tsy fanarahan-dalàna. Zavatra sarotra amin'ny seny manodidina ny fifidianana, manodidina ny lalàna ifehezana n'io zavatra rehetrarehetra io betsaka be loatra no matroka ao anatin'le lalàna zany. Betsaka be loatra no matroka ao anatin'le tranga fa izahay miaraka amin'ny namako rehetrarehetra dia hiezaka araka izay azo atao zany ny encadré sy ny hitondra fandaminana rehetrarehetra ao anatin'le fitakanana zany kanefa ny ihany koa araka ny lazaiko teo foana miankina be da be amin'ny fahendrena, miankina be da be amin'ny fahamatorany kandida rehetrarehetra izy izay kandida hitondra ny Madagasikara raha pitso oka tsy hijanona fotsiny amin'izay le niveau zay hoe kandida eo filoham-pirenena fa le posture zay raisiny zareo amin'izao fotoana izao no hitarafana ny fomba fitondrana zany raha pitso hoe tsy misy afa-tsy ny fahamatorana, tsy misy afa-tsy ny fahamendrehan'ny kandida rehetrarehetra zany no fototra fa ny siny kosa dia araka izay azo atao zany hampiatra ny lalàna manodidina ny fifehezana an'izay zavatra iray. Mila mahay mifidy araka izany ny vahoaka malagasy manoloana ny fihetsika izay ataon'ireo kandida amin'izao. Azo hitarafana ny fitondran'ny firenena sahady mantsy ny fihetsika sehon'izy ireo ankehitriny ka tsy tokony ho doko ny fihetsika ivelany ihany koa nefa ny mpifidy. Anjarantsika tsirairay no mieritreritra noho izany. Tsy azo andefesana ny fahalanen'ny kandida iray ireny fakan-kevitra na ny sondage ireny raha mahakasika ny fifidianana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Manomboka mihazo vahana nefa izany any anatin'ireny tambazotran serasera iny indrindra moa fa ny tambazotran Facebook ary samy miezaka amin'ny manao ny fanohanana ny azy ireo pombana kandida ka manao an'ireny atsotsika hoe sondage ireny. Maro mantsy ny fepetra tsy voaja amin'ny fanatanterahana n'izany sondage izany ary akoatran'izay dia matetika natao atongavana amina firehan-kevitra anankiray fa tsy nisy kosa ny famenona ny fepetra ahafana manatanteraka anireny sondage ireny. Andeha rahantsika ny fanadidina oety ny onjaminana menjanahary teo amin'ny sariny amamindrina zavatra oarana makasika an'izay. Manomboka mahazovana eto Madagasikara amin'izao akatoko ny fifidianana izao ny fanaovana irony fanadihadiana fakana ny hevitry ny olona mahakasika ny raharaha iray irony na ilay antsoina hoe sondage. Isan'ny tena hitana izany any anatin'ireny tambazotra-tserasera maro samihafa ireny toy ny tambazotra-tserasera Facebook. Raha ny tsikaritra samy manao izay ho hafa n'ireo pombana kandida manosika ny azy ka mamoaka sondage araka ny mahamety azy.
tsy fantatra mazava nefa ny olona nanaovana fanadiadiana tsy fantatra mazava ihany koa ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana fa vokatra avy hatrany no avoakan'izy ireo ao anaty sondage misy mihitsy aza inina foronina sy natao fotsiny mba andrebirebena saim-bahoaka na ihany koa isariana ny sainy mba irona amin'ny foto-kevitra na hevitra iray raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana nefa tsy ny olona rehetra no afaka manao ity sondage ity tsy maintsy misy ny fepetra manokana ahafahana manao izany ihany koa tahaka ny hoe jerena isaky ny sokajy taona ireo olona anaovana fanadiadiana jerena isaky ny sokajy mpiainana mila fantatra mazava ihany koa ny isan'ireo olona nanaovana izany fanadiadiana izany sy ny fotoana nanaovana azy etsy andan'izay ny lalam-pifidianana eto Madagasikara ihany koa dia mandrara ny fanaovana sondage amin'izao akatiky ny fifidianana izao malalaka kosa nefa izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka mahafeno fepetra araka ny fanazavany ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena raha amin'ny ankapobeny aloha ka hijery hoe anao an'izany sondage zany dia jerevana daholo ny kategoriana olona sokajin'olona maro samihafa misy zany a ny sokajin'olona ataontsika hoe aty amin'ny farany tsy lazany hoe ambany moa zany fa farany sahirana dia ny otenatenany a dia ny ambony indrindra zany hoe sokajin'olona maromaro dia lahy sy vavy dia sokajy taona maromaro koa zany indrindra zany manomboka amin'ny valiny fotoana raha ohatra ka resaka fifidianana moa zany no resantsika zay zany no tokony atao raha ohatra anao ianao atao araka fahafantarako azy mbola ohatra ny tsisy lalàna fia zany sondage zany angamany fa misy ohatrany hoe mandeha fotsiny feo hoe te tsy azo atao sondage misy monteny hoe misy le lalàna fa za aloha mbola tsy nahita fa dia hoe tsy azo atao sondage ono fa za aloha mbola tsy nahita le lalàna raha tena marina mila fitandrimana sy fahamatorana ary fahamalinana araka izany ny fanaovana sondage amin'izao akatiko ny fifidianana filoham-pirenena izao raha ny hevitry ny mpanao politika mba hisorohana amin'ny mety korotana hoentiny ao amin'ny fiainam-pirenena matetika mantsy rehefa fifidianana tahaka izao dia tsy mitovy amin'ny valin'ny sondage ny voka-pifidianana mivoaka ka mety hiteraka olana raha tsy resaka fotsiny izay nitranga tany Etazonia nandritra ny fifidianana farany teo eto Madagasikara misy ihany manao sondage fa ny gasy zavatra manahirana resaka amin'ny gasy ny azy inge ny heny sy ny tsy mifangaro zay zany ohatra dia efa manahirana zany fanisana azy zany hoe ametranao fanontaniana izy tianao hoe nohatra zao dia manaiky izy na manday izy fa tsy indraindray ny manday manaiky ohatra hoe tsy tia vary ianao dia eno izy fa tsy hoe manao tsy izy akory fa eny dia ohatr'izay ihany zany satria zany manahirana ny fanaovana sondage eto Madagasikara raha ny tena marina avy amin'le hoe ny kolotsaina malagasy aloha zany tsy indraindray le zavatra mahitsy dia tiany loatra fa le izay zany anankiray misy ireo le mpanao sondage ataontsika avy any ivelany zao raha isika tamin'ny fifidianana tamin'ny Amerika anafarany teo fa tena mitsimbadika tsy araky ny eritreretina zavatra nivoaka Hillary Clinton nivoaka anaty sondage fa rehefa natao fifidianana nanavigatrano ny lany ka eo zany amin'izay le hoe fanaovana zay fanadiadia zay zany mila fahamalinana ihany misy ihany koa nefa ny fanaovana sondage amoahana ny firehana zay ny atao hoe biaisé arona ny amin'ny tena avoaka zany ny vokatra omena zay aloha ny fahitako azy hatramin'izao ka ampiasana izany zavatra zany mba hitezanan'ny olona sahady amin'ilay zavatra tianao atao ny fahitako azy tokony mailo araka izany ny vahoaka malagasy manoloana ny mety fandrebirebetsaina amin'ireny karazana sondage ireny eo amin'izay resaka sondage amin'ny tambazotra serasera izay ihany dia nanambarany ny teo anivony sy ny androany fa tsy misy afa-tsy ny latsabato ihany no ahafahana mandrefa ny tanjaka ny kandida sy ny fahalaniny eo anivony fifidianana anankiray tsy tokony atoky n'izay sondage izay araka izany olom-pirenena mba ialana mety isin'ny korotana eto Madagasikara oharina ny voka-pifidianana hoatrany an'nisiny araka ny fanazavana izay noentiny filohany tamin'ity androany ity teo amin'ny microany Jenita Soalalaina sary ny Arivo Rakotondry tsy misy an'izany hoe resaka sondage zany tsy lalàna mavida tanteraka ny lalàna ao anatin'izany hoe resaka sondage zany sondage hoe inona moa zany le
tiatsika ho ataona ny ako ny hevitro manokana dia hoy izy ahako hoe ny mpifidy ary ny mpifidy rery ihany amin'ny andro mpifidianana no milaza ny tena marina ao anatin'le fifidianana zany zay rery ihany ny ankoatran'izay sao dia hitarika fikorotanana sao dia hitarika hevitra diso zay mety ampanahirana antsika mianakaro zany tsy misy afa-tsy ny mpifidy rery ihany zany no mahafantatra ny olona ho fidiny ary mahafantatra ihany koa ny hoe inona le zavatra hitranga dia hitatsika eo moa zany hoe inona zay zavatra hitranga zay amin'ny fotoana mahamety azy. Eo amin'izay pejy politika izay ihany dia potika ny firenena mikorosofahana ihany koa ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao anjaka ny tsy fandriampahalemana ireo rehetra ireo no nambarana ny ray aman-dreny mijoro androany raha no valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tsy encade vato na izany izy nefa dia efa miroso ao anatin'ny fifidianana isika ka ilaina ny fandraisana ndraikitry ny rehetra hoatrany izy ireo androany manolona ny mpanao gazety raha nivoaka tamin'ny fahanginany tantely raha be ny lalana sy tiavana rakotondrina. Nivoaka tamin'ny fahanginana androany iray aman-dreny mijoro raha tsy tazana naneo ny heviny tatoato manoloana ny raharaham-pirenena manao antsoava amin'ny tompony andraikitra rehetra eto anivon'ny firenena koa izy ireo manoloana ny firosotsika amin'ny fifidianana anisan'izany ny mpitandro ny filaminana ilaina ny isian'ny fandriampahalemana mialoha miandritra ary aorian'ny fifidianana mba hiatrehan'ny vahoaka ampilaminana ny fifidianana tokony aneo fanetretena sy fitiava-tanindrazana ihany koa ny kandida tsirairay avy mba isian'ny izany fitoniana izany ho hiatran'ny ray aman-dreny joro tamin'ity androany ity ny vahoaka kosa isan-kilany dia tokony hijoro amin'ny fahafahana maha olo-pirenena sy hijery ny lisy-pifidianana eny anivon'ny fokontany nanao antsoavany ny gouvernemanta sy ny seni ary ny ACC ihany koa izy ireo. Fitondrana zay mission atao hoe fitondrana fiaraha-mitantana dia aporsiny izy andrainy andraikiny ary tsy ho zarainy politika samihafa ananany eo fa iombony izy mba hatanteraka ny andraikitra ny mena azy dia ny fanatanterahana fifidianana. Zay koa ny seni mety misy politika mety mandrivotra azy dia lazainao hoe aza manaiky ho ritiny politika aty na ary fa tamperahany andraikitra mahavonera karaka amin'ny fifidianana anareo ary mba ho vita tsara zany fifidianana zany ka tsy hisy krizy mandritra fifidianana sy aroe fifidianana satria ny vokatra fifidianana dia avoaka ny ACC ataovy tsara zany amaha mpiandraikitra ny lalam-panorenana anareo. Izao fanambarana izao dia nataon'izy ireo anehoana ny maharay aman-dreny azy ireo eto amin'ny firenena ary ho fanentanana ny sokajin'olona amin'ny sehatra samihafa sy ny vahoaka mba samy handray ny andraikiny. Tanjona raha teo ny ananana fifidianana ao anatin'ny fitoniana tanteraka. Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety moa androany ny ray aman-dreny joro teny Akadivato. Eo amin'izay pejy politika izay dia misy mandrahoana ho fatany candidat Mayolla André Dieudonné amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana izay nataony sabotsy lasa teo. Ny fitakina ireo anosy manodidina ny Ilzepatra moa no antony izany fandrahoana anazy ho faty izany raha ny fanazavany hatrany nanamafy anefa ity candidat ity fa tsy emotra amin'izay fitakina ny nosy manodidina sy ny Ilzepatra izay amin'ny Madagasikara lasa ny la Frantsa izay nanatrika izany anjaminana menjanahary sy amin'ny rina raha zavatra oara. Orera ufuana kumsura za president sura si ufuana no era sucia mala todo Ronaldo Marshall pa fez mian efa maherin'iray tapitrisa amin'izao fotoana izao ireo sonian'olom-pirenena voangona manoloana ny fitakinana ny Ilzepatra na ireo nosy manodidina amin'ny frantsay raha nambarany candidat Mayolla Dieudonné. Araka izany dia tsy emotra ny tenany raha tsy vita ny ady izay ataony na dia misy aza ny fandrahonana maro samihafa mianjady aminy raha tsy resaka fotsiny ny fandrahonana azy ho faty. Raha tsy izany dia mety hahiditra ponja mihitsy ny tenany raha ny fanambarany. Tsy nataony sakana amin'ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana nefa izany rehetra izany raha ny fanazavany hatrany. Dia mandeha no menace fa hoe hosamborona ho ny Pasteur Mayolla fa miseho milay raha tsy maty hony io dia mampitandrina anazy ampitandremo Mayolla io
ankoatra izay amin'ny maha-kandida azy dia mafy ny fampitandrimana nataony ho andreo teratany vahiny izay maka sy manototra ny tanin'ny malagasy ary namaro aza ireo kiana mianjady aminy amin'izao fotoana izao dia nanambara ny tenany fa tsy filohan'ny apokalipsy irery izy fa filohan'ny malagasy rehetra nagasy mpanambona anao nangorona ny tanyreo gasy madinika reo fa misy samy menana mbola ravana reo buldozer ndrano mifankahintsika fa ny malagasy rehetra miaraka mitonga nareo mialakoa areo tsy ny apokalipsy rehery any namijena nandroan'andriamanitra na ovonjena fa nivoaka malagasy ray manontolo ny sabotsy tsy lasa teo moa no niona tamin'ny pombasy tetsy nisy tady annexe Mahamasina ny candidat Mayol Dieudonné président Mayol na mbola tsy miolona fa mbola olombona naemitra ny fahaenina ny volana oktobra ho avy izao kosa ny hetsika zay gasy samijoro izay no karakarain'ny fikambanana azay gasy tokony ho totosaina ny sabotsy faharoa ny volana septambra lasa teo ny tsy fahazahoana alalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra moa no antony izany fanemorana izany raha ny fanazavana izay noentin'ny mpikarakara tantely raha dia ny lalana sitiavana rakotondrena misy ny fanavakavahana atao eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanomezana lalana anao etsika eto Antananarivo araka ny nambaran'ny commune dia telo herinandro mialohan'ny etsika no ametrahana fangatahana izay vao mahazo alalana tamin'ity androany ity no izany no namerina nametraka ilay fangatahana indray ny fikambanana zagasy ka amin'ny fahaenina ny volana oktobra no heverin'izy ireo anatanterahana ny etsika rodobe izay gasy samandroso anomboka eny ambanidia ny diabe ka hifarana eny Ambohijatovo. Ny arahantsika mahita ny zavatra nisy teto amin'ny firenena tsy nisy roa herinandro akory angamba na ray herinandro akory angamba ny ACFIA nidina tena amin'ny 13 May ny antso Tarby préfet dia hoe ataova fangatanareo dia ny ampitsoniny zomana iny angamba raha tsy diso azo ny kanjany 13 May tsy haiko efa nametraka fangatana feriandro tao amin'ny commune angamba ry zareo dia ho teo fa tsy tokony isy ho fanavakavahana no hoe fijerena hoe ireto antoko ireto fikambanana fa mitovy ny zanaky ty fireneny tia amin'ny fanananjoa ary matu navelana lalaka zay rehetra neo hevitra teto amin'ny firenena dia fa tafapetraka zay fahalalany zay dia tsy tokony isy ho fanavakavahana itsony hoe rehefa ireto dia mahazo fa rehefa ireto tsy mahazo. Ny fikambanana zagasy dia manaja sy mitaiza ny olona anaran-dalàna ka ho hita eo ihany ny toy nyty etsika ity raha toka ahazo alalana indray avy amin'ny commune na tsy. Amin'ny fotoana io ihany koa no anambarany ny fikambanana ny fijery ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny toerany fikambanana manoloana ny fifidianana izay ho avy. Gnos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Ala Satan azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre panoana officiel on air radio TV. Rivaoka ny Tomasina sy ny manodidina ny fikambanana Tafaray dia manolotra ho antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tomasina andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona, beach soccer, Fort Dauphin, Morondava, Manakary, Mananjary, faritry Melaky, Analanjorofo, Brickaville, Boeny, Toamasina, beach handball ny 4 ka hatramin'ny 7 octobre ahitana ny ekipany Toliary Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, beach volleyball ahitana ireto ekipa ireto UBC Analamanga, AS VBM Boeny, Cosbe Boeny, volley Tamatave, Super Photo, Mami, BRVB ary indrindra ireo ekipa voafantina Analamanga sy Salco Analanjorofo. Beach rugby ahitana ireto ekipa ireto 3FB, USCA, UAS Semino, 15 Family, FTA Anatiazo, FTM Antomodinka, TAM Amusbe, Tamatave, Tola Beach 2018 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tamatave. Partenaire média On Air Radio TV.
TV, AZ Radio Télé, Radio Télé Nakay Mahadzanga, sponsor officiel, SPAT, SMMC, ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny hôpital Ben Thomasina ividianana matelas, fikambanana tafaray, aza mitsipadony lakantany, tongava maro. Toezatsika ny fampiranam-bavao amin'ity alina ity tiana mampafantatra anao fa dia ho vahiny ao anatin'ny fandarana Honor Magazine ao aorianan'ity fampalalam-bavao ity ny mpampakateny eo anivon'ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana izay resana moa makasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara sy resana ihany koa an'ireo karazana kiana maro be izay azon'izany voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana izany amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara. Pejim-bavao makasika ny trangam-piarahamonina kosa dia ny fanesesy tato ato ny trangana sy tsy fandrimpahalemana fa eo ihany koa ny fahitana olona hita faty eny amin'ny toerana maro samihafa samy manana ny antony fahitana azy ireny moa ny olo-pirenena saingy miantso kosa ny fiara-miasa amin'ny olo-pirenena ny mpitandro ny filaminana mba ahafahana misorika izany. Andeha horantsika ny fanadina momba an'izay. Ny sesesy tato ato ny vonoolona feno abibiana teto Antananarivo. Raha ilay tranga teo Ambatonjarak'Adindratombo ny zoma faraka amin'ny 20 septambra 2024 teo ny tsahivana dia vehivavy iray no maty notapahany vadiny tamin'ny antso ny lohany. Ivatratra moa io lehilahy fandozy io ary eo ampanaovana fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana hatreto. Teo ihany koa ny tranga ao Malalahady fahatelo amin'ny 20 septambra izay nahitana lohanjaza voatelo volana monja tsy nisy vatantsony tao amin'ny fokotany Andohavato, Tanjombato. Ankoatr'izay, Maliany vehivavy iray 7 amin'ny 20 taona teo eo no hita faty ny antony teo amin'ny arofaniny fofifaty sy Andraisoro. Araka ny hevitr'ireo olon-tsotra izay nanontanianay, ny fisainana izay mivadika ho biby, misy ihany koa ny tiana-karena tampoka, fa eo ihany koa ny tsy fahadokisana fitsarana malagasy intsony. Izany rehetra izany no mahatonga ny malagasy mifamono sy mahatonga ny tsy fandriampahalemana manjaka eto amintsika. Noho izany, maingany amin'ny fanabeazana isa-tokantrano, any an-tsekoly ny fototra voalohany anenana ny tsy fandriampahalemana eto amintsika raha ny fanazavan'izy ireo avy hatrany. Fanabeazana io, ny olona misy izany efa tokony beazana, hoe ahitrandraka zany amin'ny herin'ny tenany. Inona izany fitadiavana atao zany ahafahana hoe manatsara ny fiainana daholo fa tsisy asa ratsy. Fa ny olona misy zany efa mieritreritra hoe te hahazo voaloha anaty fotoana fohy dia fohy. Tiana-karena tampoka hoe fasahirana ara-pidirinana zany mazary manao tsy mpanao le olona fa ny fanabeazana mihitsy ny tokony ametrahana tsara an'izay hoe zarina ny olona iaino ary aionona amin'ny fananana eo an-tanana zany. Fahalemana dia tsy fananana asa, tsisy asa eto Madagasikara dia sahirana fiainana mafy. Ny olona tsy maintsy mihinana isan'andro dia tsy maintsy atao isan'andro. Sosikevitra zany tokony mba moronasa zany mitondra fanjakana. Mba moronasa ho an'ny tanora mba mizady betsika. Etsy ankilan'izay, mezaky ny manao ny asany ihany koa ny mpitandro ny filaminana isatsokajiny amin'ny fanongorana ireny olon-dratsy ireny ary manao fanentanana sy fanabeazana isa-tsekoly sy ny afokotany izy ireo. Efa misy hoe lamy mampetraka sy ny paikadiadiana amin'izany tsy fandriampahalemana izany raha ny fanazavana ny entin'ny mpitandro ny filaminana. Any amin'ny fitezana mihitsy zany zao nolatsika amin'ny fiarahamonina. Any amin'ny fitezana any isa-trano mihitsy zany zao olona mahatonga an'izao le trangam-piarahamonina zao. Zay hoe lasa mifamono ny olona, lasa misy le fe. Any zany le fanabeazana mihitsy zany zao tena hoe izy ny mahavany zay. Mety ho manimbasimana ny filaminana zany andraikitry ny polisy andrenivohitra eraky Madagasikara. Zone rurale zany andraikitry ny gendarmerie. Dia avy eo afaka mifanampy amin'ny fotoana misarotra ny anankiray fa afaka miara-miasa hatramin'ny tafika azy rehefa ilainy zany. Mila mailona izany tsirairay amin'ny tsy fandriampahalemana misy eto an-toerana. Miantso ny rehetra ihany koa ny tompon'andraikitra mba hiantso ny manam-pahefana akaiky azy indrindra raha toa ka mahita na mahatsikaritra tranga hafahafa isorohana ny asan-jiolahy eto amintsika. Nanolotra compteur miisa 3 alina ho an'ny orinasa Jirama moa ny fikambanana akaman'ny vatovavy Androany mitetina
enetsy eromo ny sandany ireto compteur misy inala zay natolotra ny orinasa Jirama ireto raha ny fanazavana izay noentiny ity fikambanana ity tanjona moa ny ahafahany malagasy rehetra misitraka izany izao raha teo moa dia marika ny fifamatorana ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana sy ny orinasa Jirama nanotrana izany i Clara Raholomanantsoa sy Afitra Larena. Fandrefesana herinaratra mitetina enetsy euro indray no nomeny fikambanana kamany vatovavy tamin'ity androany ity. Zava-dehibe sady manandanja ny fananana izany fitaovana izany araka ny nambarany teo anivon'ny ministerany angovo. Ahafahany Jirama manome fahafampony mpanjifa ao aminy fa indrindra koa ampitombo ny isan'ny malagasy mba hisitraka izany. Tetika matipaika sady taratra ny vina fisandratana 3 sahady izao, hoy ny ministry ny angovo androany. Ezaka atao mba tsy ho fotoam-berimaina fa ametrahana tokoa ny tanjona ho fampandrosoana maharitra izay vina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Zany entina milaza fa zava-dehibe ary manandanja tokoa no natolotrareo zava-tsarobidy satria ahafahan'ny orinasa Jirama manitatra ny isan'ny mpanjifa ao aminy ary fitaran'izay le hoe isan'ny mpanjifa zay tsy nohan'ny Jirama ny mahamaika fa ireo mpiray tanindrazana amintsika ho afaka misitraka zany angovo izany faran'izay goavana ary zany tsy tetikasa vo eo no hoe ho foroporonina fefa tetikasa matipaika ao anatin'ny vina zay eo ny vina ho an'ny firenena mikambana dia ilay hoe tanjon'ny fampandrosoana maharitra dia amin'ny 3 moa fandrefesana amin'iny fa eo ihany koa ilay vina ho antsika malagasy zay tsy maintsy mifandray amin'izay ilay fandrefesana dia 3 zay. Tsy vao izao no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Jirama sy ity fikambanana kamany vatovavy ity fa efa maro araka ny fanazavana. Endrika iray isehon'ny famatoran'ny fiara-miasa eo amin'ny rontonta izao. Tanjona raha teo ny anampiana ny famanany olana misy eo amin'ny mpanjifa ny Jirama. Tabiny zany raha ohatra tabiny resahana dia mba atao priorité ny vatovavy any Mananjary amin'ny fahavitany ny branchement rehetra ho an'ny olona. Resana ny compteur multiannuel avy amin'ny fikambanana ami de la région de Vatovavy Fitsavinany 30 000 izy ireo ary tonga anampya izay zavatra tokony asaraina eo amin'ny Jirama resaka tambazotra amin'ny distribution zany. Efa nisy moa teo aloha tamin'ny 2017 compteur vitsivitsy terin-jareo le androany mety hoe fanomboana fa fahamatorana ny fiara-miasa misy eo amin'ilay mbola misy zavatra betsaka iarahana efa eo zany après ny compteur. Ankoatr'izay, noho ny fahatsarany fitantanana teo anivon'ny Jirama ihany koa moa dia fantatra fa resa lahatra ihany koa ny banky iraisam-pirenena fa hamatsy ity orinasa ity. Tsy mijanona hatreo kosa nefa ny fiara-miasa eo anivon'ny Jirama sy ny fikambanana kamany vatovavy fa hitohy hatrany. Eo amin'izay vaovao makasika ny angovo sy ny herinaratra izay ihany dia betsaka ny tsy fanarandalana ataon'ny olona makasika ny andrin-jiro eto amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Betsaka mantsy ny olona no mipetraka manakaiky an'ireny andrin-jiro ireny. Na izany izy anefa dia misy ihany koa ny lalàna mifehy ny fametrahana an'izay andrin-jiro izay amin'izao fotoana izao say tsy voaja araka ny fanazavana. Andeha horantsika ny fanadina izay hoentiny fanoelara andina natinaina eo amin'ny sariny maminy Rina Razafitsoara. Maro ny andrin-jiro izay miorina tsy ara-dalàna eto Antananarivo sy ny manodidina ka ina tera-doza izany. Raha ny hita mantsy dia misy amin'izy ireny no miorina akaiky ny tranondreo mponina. Tsy izay ihany fa betsaka amin'izy ireny ihany koa no efa misy simba ary mivoaka avokoa ireo fil ao anatiny izay mety hitarika loza ho an'ireo mpampasany lalana rehetra noho ny court-circuit izay mety hitranga tampoka. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mponina manakaiky azy ireny dia nambaran'izy ireo fa efa fahazarana ho azy ireo manao ny asa mandraraina akaiky n'ireny andrin-jiro ireny saingy mila mitandrina ihany amin'ny loza izay mety ateraka izany indrindra amin'izao manakaiky vanim-potoana fahavaratra izao.
ty aminay ty mbola tsy nisy fa ty rehetra mitery zany misy foana fa le fetitrafitrasa mihitsy zany efa tena lia de tokony mba hijerevana fanavozana zay namizareo jirama mihitsy zany zay zany miazy lazaina fa raha nitahotra aloha mbola tsy misy hatramizay satria mandeha foana zany raha ny tety aminay aloha mbola tsisy natahorana mihitsy zany satria zay efa teto foana tam'izay fa iry am'le sampanana voalohany midina any anany iny io zany no mitselatselatra foana de afakity fa nandrasa olona mihitsy ary fa io tokony ilana fiveran'ny avozina zany. Mila mailo avokoa ny olon-drehetra noho izany amin'ireny andron-jiro ireny ary ihany koa ilaina ny fandraisana andraikitry ny jirama mba hisorohana loza samihafa. Nanomboka ny taona 2024 kosa no nanomboka nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny gouvernemanta britanika isika teto amin'ny Madagasikara. Miisa 70 hatreto ireo mpianatra malagasy no efa nisitraka izany raha ny fanavana izay noentin'ny tompon'andraikitra. Izany indrindra no antony karakarana ny hetsika ho totsaina itsy mikaritao anosy ny alakamisy ho avy izao ampafantarana ny mpianatra malagasy ny fepetra sy ny fomba ahafahana mahazo an'ity vatsim-pianarana makany Angleterre ity. Tantela be ny lalana sy tiavina arakotondrina. Efa maro ireo mpianatra malagasy no mandrato fianarana any Angleterre amin'izao fotoana izao. 70 hatreto no efa nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny gouvernemanta britanika teto amintsika. Tsy maintsy misy anefa ny fipetra ahafahana mahazo izany toy ny fananana mari-pahaizana lisansa no miakatra. Mila mahafehy tsara ny teny anglisy ihany koa izy ireo. Tsy misy hanavana kosa ny lalam-piofanana atao any an-toerana. Misokatra hatramin'ny 9 novambra ny fisoratana anarana. Ampahafantarana eny amin'ny Carlton amin'ny alakamisy izao no izany ny fisian'ity boursa ity ka trano eva maro no hiteny an-toerana fa melabelara-kevitra ary fampahafantarana ihany koa ny kolotsain'izy ireo. Fipetra takina amin'ireo mpianatra ny tsy maintsy ampiarina ny traikefa ananany amin'ny tany ny aviany ao anatin'ny roa taona. Master le izy de ny olona afaka manao an'le izy olona manana licence farafahakeliny de efa manana expérience na roa taona eo professionnel io zany. De Madagasikara tafiditra ao anatin'le izy firenena voafiditsika afaka manao an'le izy de amprisina ny rehetrarehetra ndray anjara am'le vatsim-pianarana fa entoany gouvernemanta britanika ny rehetra tsy miantoka ny ninona mihitsy na ariary le mpianatra fa tongava de ampy tsara ny zavatra atao any amin'ny fianarana rehetrarehetra any tsy vitany hoe mianatra fotsiny fa mandeha manao visite be da be resaka activité skolotsaina be da be koa de Anampy ireo mpianatra mahazo vatsim-pianarana noho izany ireo mainty milala mandritra ny fijanonana Angleterre. Maro ny tombontsoa ho azony ireo tanora amin'ny fianarana ny an-toerana toy ny fifanakalozana miaraka amin'ny mpampianatra sy ireo manam-pahaizana mivantana. Avo lenta ihany koa ny fampianarana. Izao kosa isika dia anaraka ny interview de la semaine fandarana izay vokarin'ny Lasas Info fiaramiasa moa izay atolotra hito amin'ny On Air TV amin'ity fampalalambavao ity ndawary. Za efatra mbola kely tia mijery film ohatra hoe Harry Potter, tia mijery film momba magie, émission momba magie, ohatrakoatran'izay dia fa tiako foana le magie ohatra mbola kely. Dia taty aoriana voena fantambatatra internet dia nanomboka nanao recherche dia nahita tuto tsotratsotra kely. Dia teo amin'ny roa taona teo zany izay nanaovako magie. Nefa ny olona miteny hoe ahoana zany le torotro zao, reny ve tsy asan'ny devoly, azavao raha ohatra ny tena tsy asan'ny devoly nefa mahady spectacle anazy. Raha ho hazavaina eny izy dia tsy secret ho anay toy izany. Ohatrany izany hoe tsisy asan'ny devoly mihitsy izy fa raha hoe misy asan'ny devoly tsy sokajiana anatin'ny magie izay. Mila crayon anankiray fotsiny, tsy misy lakoly ny tanako nefa ataoko ohatr'izao izy dia possible hoe ohatrany hoe mitsingefa na ohatr'izao. Jereko ohatr'izao tsisy nenina ny tanako ataoko ohatr'izao izy dia mitsingefa. Dia nefa ho an'ny olona dia hoe asan'ny devoly zany hoe magnétisme nefa zavatra tsotra fampianarana azy. Mitazona ato ny tanana dia tsy mitazona ato. Lafo tsara aloha no teneniko voalohany hoe mba fiera zany ianao fa afaka mampifaly olona ray. Hoe ohatra hoe misy spectacle zao dia mba courage daholo ny olona mijery anao mba falifaly daholo. Fa le lafo ratsiny raha ohatra hoe miteny olona zao afana mba hampifalifaliana amin'ny magie ve ianao dia manaty le olona. Dia zay zao mampalahelo kely anay nefa zavatra tsy maintsy atrehanao zany rehefa manana hoe ara anankiray ataonao ianao dia mila
motivé foana anao eny amin'ny zavatra ataonao zany. Ohatra ny ara rehetrarehetra ihany io a raha hoe spectacle avy amindray hoe street mandehandeha an-dalana zany hoe indray tena organisation any manokana mihitsy fôtrany hoe misy spectacle ohatra ny hoe makampihira ianao maka magicien zany satria zavatra mifalifaliana olona dia izy dia indraindray dia izy misy hoe prestation ohatra ny prestation rehetra mihitsy hoe andraisam-boly. Dia iny miteraka problème tsy ny ray aman-dreny fa ny olona zay miany any aminao an-trano vao maheno hoe tian'olona asa mpanao magie dia tonga dia iny hoe efa ny normal be tsy maintsy hoe magie dia noara misy dia voly indray zay fa proveko aminazy zany naka tour de magie ray amin'ny mafianakafoko azy fe moa dia andray ihany dia nanao tour de carte dia nazavaika ohatra zao dia rama ihany le izy avy hoe fay le ohatra zany dia zay ihany. Eo amin'ilay fianarana aloha tsy manadala fianarana mihitsy izy satria amin'ny andro fianarana zay a tsy afaka hoe magie mihitsy na dia misy foana matetika any am-pianarana hoe misy ankizikizy mangatangataka hoe manaova magie mahitahita anay manao magie dia mitady hoe manaovana tour de magie fa tsy mandelingelina fianarana le izy satria ao anatin'io art de mentalisme io manampy amin'ny fianarana mihitsy le resaka magie misy hoe technique de mémorisation technique fomba fianarana be 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 jeu antsika anankiray ty zavatra fanao zalahy eny andosy eny tsisy tenena tanatanty fa mahita daholo antsika amin'izao nefa mangataka ny tena amako ty misy vola ariary normal dia arotsaka ao amitsany ao iza milaza hoe matahotra bibilava nefa ty ataoko ohatr'izao dia mety possible ve mivadiky bibilava eny ataoko ohatr'izao izy asan'iny izy ataoko ohatr'izay tsisy nenina ntsony aty ty lasa mivadika an'ty tady ty ohatr'izao izy tsisy nenina ao dia raha vao averiko raisina ohatr'izao ty dia arotsaka ao ataoko ohatr'izao fotsiny ataoko ohatr'izao dia miverina lasa vola izy ohatr'izay. dia miraso andreo tanora izay manataleta moa zantsika amin'izay sehatry ny akingatanana izay tapitra ny fampiranavao eto amin'ny Honneur TV amin'ny ity alina ity mankasirika anao indrindra nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany azadiny fahorinany ity famparanavao ity dia misy ny fandarana Honneur Magazine izay andraisantsika vahiny dia ny mpapakateny eo anivon'ny seny le mato fano rakotondra zaka iresantsika mahakasika ny fividianana sy ireo fanakefitra mahakasika an'izany voamela-pirenena maleo tena misahana ny fividianana izany azadino fa atsika atao ny mijery ny fandarana sy ny fampalam-bavao ao amin'ny page Facebook Honneur TV sy ny page YouTube Honneur TV rapitso amin'ny dimora sasana kosa ny famerenana ny fampalam-bavao mametraka ny mandram-peona ao amin'ny rapitso indray tompo klasy tompo azy.